Bonjour, tonga soa eto amin'ny page Master Imo. Rina, chargée d'affaires atao Master Imo, no hiresaka aminareo androany. Androany tonga ny fotoana hamalina ireo fanontaniana izay napetraka reo. Indao ary. Araka ny efa fantatrareo moa zany Master Imo dia orinasa anankiray matihanina amin'ny fivarotana tany. Noho izay indrindra dia efa ampikirakarana ny tompon'andraikitra rehetra momba an'izay fitiavanana tany vaovao izay. Manaraka tsy tapaka ny pejy Master Imo fa ao no anaranareo ny vaovao rehetrarehetra momba an'izay tany vaovao voavoakany. Efa tafiditra ao anatin'ny vidin'ny tany daholo ny fikarakarana taratasy rehetrarehetra atao Master Imo. Izay daholo zany no manao taratasy rehetrarehetra hatramin'ny bornage définitif. Raha te hanao facilité de paiement ianao Master Imo, ireto avy ny condition takian'ny orinasa par rapport ni premier paiement c'est à 30%, ni premier raconte, et le reste sur un mois. Si c'est d'intérêt, c'est le même prix par rapport à vide. Ni manaragizay koa ni taratasy ilaina dia ny scarpan'ondronao ny photocopie zany dia ny certificat de résidence ary ny justificatif de ressources. Amin'izao fotoana izao aloha dia mbola eto Antananarivo ihany misy amin'izao Master Imo afaka mitsidika anay ianareo raha misy fanazavana ankoatran'izay tetavinareo ao anatin'ilay izy. Ety Ambodidraotra Antsakafiana no misy anay. Misaotra anareo naharitra hatramin'ny farany mandaraka hitray.